Ny kandida natolotry ny mouvement gasikara mitondra ny larana fahatelo ao amin'ny komina Ampitatafika indray ary novay ny fandarana aleresahana nanao sehatra ny alina zoma fa 5 ny volana oktobra taona 2024 amin'izao amin'ny 7 sy fefany alina. Manasantsika vahoakana Ampitatafika hijery ny fandarana ao amin'ny TV Record andao resahana nanao sehatra izay andeha ny zoma 20 oktobra amin'ny 7 sy fefany. Iresaka tsika momba ny commune.